Madagascar Information. Ny vahaolana atolotry ny FMI malagasy dia tsotra be satria tsotra ny fampahantrana teto. Ny idiran'ny midy tamin'ny 2025 dia namafisy ny fitondrana ravalomanana décret tamin'ny 2024. Décret zany nitondra ny fampahantrana. Décret koa no manala satria décret dia afaka manala io décret napetraky ny fitondrana ravalomanana io. Ny vahaolana tolotray tsotra be, décret manafoana ny midy na ny flottement. Midy moa natao hoe marché interbancaire de devises. Décret anankiray miteny hoe miverina amin'ny tabola tsy miovaovatsika efa niainantsika talohan'ny 2027 zany dia rehefa miverina amin'ny système de taux de change sika na tabola tsy miovaova dia tsy misy afa-tsy décret sisa na didim-panjakana no ahafahana mampiakatra na mampidina ny tabola ny sandam-bola malagasy. Zay no nataony Filoratsiraka tamin'ny androny dia maka décret izy dia nampiana ny vola malagasy foana nataony. Ny vahaolana atolotry ny FMI malagasy kosa dia satria efa niendanja 5600% ny vola malagasy dia akarina 100 isan-jatony aloha. Tsy mbola ampy io fa ireo décret ireo ohatran'ny lakle mamovaravara fotsiny. Fa tsy misy ray isan-jatony ny fepetra tokony ho raisina ireo rehefa mivono varavarana. Fa amin'izay fotoan'izay iroborobo ny toe-karena malagasy. Io fampahantrana io tokony fantatry ny rehetrarehetra fa ny mpanao politika matsy matetika miteny hoe ny crise nahatonga ny fahantrana fa diso tanteraka zany fa fahantrana nahatonga ny crise. Raha ny alitsika tany amin'ny Ratsiraka ninjera tamin'ny 2025 nahantra ankeny malagasy nahatonga anazy no nidina an-dalambe, nahatonga ny régime Ratsiraka niala. Nahatonga an'izay tamin'izany efa 500% ny dévaluation, zany hoe efa tany amin'ny 500% ny inflation. Ny vary niala tany amin'ny ariarenina taloha lasa tany amin'ny 30 izy tany taona 2020 niakatra 10 avo eny ny vidin'ny vary karaha manao tsy nietsika. Dia raha nanomboka ny régime Ratsiraka nilaharana ny vary satria mbola tsy niendanja ny vola malagasy na nana fahefa-mividy. Raha nilahatra ianao sira fa mihinan-kanina ny vady aman-janakao rehefa tonga ny alina. Rehefa natao io fampianan'ny sandam-bola malagasy io nanomboka tsy nilahatra malagasy nahatonga azy tezitra. Le vola tsy nietsika fa niendanja dia lasa tsy nilahatra tsony, lasa noana. Zay nampianjeran'ny Ratsiraka. Dia rehefa tohizina ny tantara hoe niteraka crise nahatonga ny régime Ratsiraka nianjera zany le dévaluation ny vola 500%. Niditra i professeur Zafy Albert tamin'ny force vive reny dia napiditra midy izy tamin'ny 2025 dia teo tena loza be satria ny fotana mafaty lehibe indrindra nataony dia vao maika lasa nanaso avoan-danitra le fiainan'ny sandam-bola malagasy niakatra tany amin'ny 2000% ny dévaluation vola gasy. Dia tamin'ireny moa le olona niteny hoe tamin'ny andron'ny Ratsiraka tsika efa nihinana ny malototsika fa zao na ny maloto hohanina raha tsisy intsony. Nianjery Zafy tratra ny empêchement miverina Ratsiraka faharoa fa tsy novantsony le rafitra efa nisy teo fa nitohizina dia mbola niendanja foana ny vola malagasy. Ratsiraka niala teo efa 6000 francs ny 6000 francs malagasy ny 1 euro. Dia tamin'izany ny olona efa niteny indray hoe tao tamin'ny andron'ny Zafy indray no mbola tsara nefa tamin'ny andron'ny Zafy ary hoe maloto hohanina raha tsisy intsony. Dia niala Ratsiraka 6000 francs ny 1 euro na 6500 teo ny 1 euro. Niditra ravalomanana tamin'ny 2004 izy nanao le décret tamin'ny 2004 io niendanja 100% vola gasy tamin'ny 2004. Dia niteny daholo indray ny olona tao tamin'ny andron'ny Zafy tamin'ny andron'ny Ratsiraka le miverina fanoloana indray mbola tsara noho ny amin'ny andron'ny ravalomanana satria mbola eo foana le rafitra ny vola tsy ngevaeva dia mianjera hatrany hatrany ny sandam-bola malagasy. Dia niala ravalomanana niditra ny tetezamita dia niteny daholo indray hoe tamin'ny andron'ny ravalomanana mbola tsara satria le sandam-bola malagasy tsy mitsara ny tsy ngevaeva sy miendanja. Dia niala indray ny tetezamita dia niditra Herra Journal Mampianina dia miteny daholo indray tamin'ny tetezamita mbola tsara nefa tamin'ny tetezamita efa nikikika daholo le malagasy. Fa tamin'ny tetezamita maninona ny tsara kokoa satria 15000 ny 1 euro tamin'izany izao izy 18000 na tianao na tsy tianao niakatra daholo ny vidim-piainana satria 18000 francs ny 1 euro. Ny dévaluation ihany no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana no mahatonga ny malagasy mahantra satria 5600% ny dévaluation nateraka io midy io. Io mipozina voalohany io tsy maintsy asorina voalohany io ny lakle. Raha vao tsy asorina ny midy
miverina amin'ny tabola tsy miovaova dia karina aloha ny sandam-bola malagasy tsy misy vahaolana eto Madagasikara araky ny tantara zay tantara fotsiny za tsy any anaty boky zany fa mitantara fotsiny fa mitsingidina hatrany farim-piainana malagasy dia le teo aloha foana noatra ny tsara kokoa le teo aloha foana ny tsara kokoa fa raha hiala ary herina Jonary Mampianina androany soloina olona hafa ka tsy miova le rafitry ny vola dia mbola hiteny daholo indray tsika hoe tamin'ny andron-dra Jonary Mampianina mbola tsara kokoa nefa jereo fahorintsika amin'izao fotoana izao. Madagascar Information.